manolotra ny arahaba tompoko jeritodika kely mahakasika ny rotsakorana teto amin'ny voatanzy taty amin'ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Nahatonga azy iny moa dia noho ny fikorontanan'ny atmosfera-tsika nanomboka tamin'ny talata taty amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra atsimon'ny Madagasikara aty izay nampiana tosika ny rivotra ambony tsy takamaso avy any ka nihitatra taty amin'ny faritry ny voatany tamin'ny maly ny tomandra maraina mihitsy ary moa izay orana izay. Raha ny mety ho ihany kosa indray mbava mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ity faran'ny herinandro ity dia saika ho maina aloha amin'ny ankapobeny ny faritra maro eto Madagasikara. Ankoatra n'iny tapany avaratry ny nosy iny no saika hoe sitraka orana aloha zany amin'ny ankapobeny. Anjaka kosa ny zavona ny voamaraina ho antsika eto amin'ny faritry ny voatany ny ilany andrefana ary ny faritra atsimon'ny nosy iny manomboka amin'ny alahady ho avy izao. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary mahakasika izay toetry ny andro amin'ny rapitso izay. Maraina aloha dia sitraka orana ny aty amin'ny faritry Sava ny ilany atsinanan'ny Sofia Analanjorofo manodidina ny Mahanoro ary ny faritry Vatovavy Fitovinany. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny aty amin'ny faritry Dianasy ny ilany andrefan'ny faritry Sofia torak'izay ihany koa ny faritra atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny voatany fa isava miandalana moa zay rehefa misandratrandro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hitoy hatrany aloha ny orana aty amin'ny faritry Sava raha haka endrika tandrifondrao izay ho an'ny manodidina Samborano sy ny ilany andrefan'ny faritry Sofia. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina tanteraka mihitsy amin'ny ankapobeny fa ny takarivana ny alina kosa no vinavinaina saika hiverina andrahoana ny eto amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny voatany. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia ahitana fidinana aloha izy amin'ity faran'ny herinandro ity ny maripana ambany indrindra manodidina eo amin'ny 12 degré Celsius zao ny avakana karatra. Ho an'ny Antananarivo Fianarantso kosa dia eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 degré Celsius eo. Raha ny maripana ambony indrindra kosa amin'ity faran'ny herinandro ity dia ahitana fiakarana zany indrindra ho antsika ato amin'ny faritry ny voatany. Raha 13 degré sika tao anatin'ny andro maromaro zay dia hiakatra kely manodidina eo amin'ny 15 na 19 degré Celsius zany amin'ity faran'ny herinandro ity. Any amin'ny faritry Maeva-Tanàna, Boeny ary Sofia kosa dia ananika hatrany amin'ny 4-30 degré Celsius mihitsy maripana ambony indrindra. Dia izay indray ary ny vinany toetry ny androntsika Roman'ny Rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy mamy fotoananao ary ho amin'ny manaraka indray. Izay vity amin'ny Meteo Madagasikara moa dia mirary faran'ny herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.